fanadidina farany kosa amina rahantsika amin'ity ariva ity dia makasika ireo mpampianatra fanatanjahantena satria dia faly ireo mpianatra nivoaka tao anivon'ny ANS nanomboka ny taona 2024 13 satria dia nahazo toerana hiasana amin'izay izy ireo zany hoe tafiditra ao anatin'ny fianakaviambe ny mpiasa fanjakana izy ireo manomboka izao. Nisy ary ny valandresaka izay nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity. Ny valy ny fangatahan'ireo mpianatra navita fianarana sy fifanana atetsy amin'ny Académie nationale de sport ho an'ny fanatanjahantena izany etsy Ampefiloha. Efa navita ny fianarana tamin'ny taona 2024 13 ary 14 izy 270 menada ireto izao nomen'ny fanjakana toerana izao. No fanomezan'ny fanjakana lanjan'ny teknisiana ambony momba ny fanatanjahantena izay navoaka avy tato amin'ny Académie nationale de sport. Indiky zany fanotazona ny teny meno ny fitondram-panjakana izay tarin'Andriamatoa Ery Rajonalina filoham-pirenena sy Andriamatoa Premier ministre lehiben'ny gouvernement ary ny ministry ny telopolo sy ny vola indrindra fantompona andraikitra mivantana dia Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Andriamosarso Jean Anissé tamin'ny fanomezan-danja ny fampiroboroana ny fanatanjahantena eto Madagasikara satria ny fanatanjahantena no anisan'ny fototra mampandroso ny firenena ka anisan'izany eto Madagasikara. Araka ny nambaran'ireo mpianatra dia tsy mandaha izay toerana ametrahan'ny fanjakana azy izy ary vonona tanteraka ny ampandroso izany fanatanjahantena izany eny fotony ary ampianatra ny fanatanjahantena koa eny anivon'ireo sekoly mpanjakana rehetra manerana ny Madagasikara. Dia ny fanadihadiana iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entsika misaraka amin'izao ariva izao. Isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ilay namana teknisianina niara-ny asa teo ny namana Solarjona izay nandrafitra ny sary, teo ihany koa namana Bosco izay nampita ny sary tamintsika. Izay zany no masaka azy naroso tamin'ity herinandro ity dia mametraka ny veloma amin'ny herinan'io toy izao indray. Veloma tompoko.